Vaovao afa-tanteraka tanora telo amin'ny tanora miisa 4 ampijirina eny anivon'ny hôpitaly Anjanamasina dia lehilahy avokoa ary ny fidoroana zava-mahadomelona no isan'ny nitarika ny fikorontanan-tsaina eo amin'izy ireo. Ravakarin-Dremanala eo amin'ny sarin'ny Stefana Zafimandriby. Ny fidoroana zava-mahadomelona sy ny fisotroana zava-pisotro misy alikaola no isan'ny antony mahatonga ny tanora lehilahy eo anelanelany 17 ka hatramin'ny 18 taona ampidirina eny amin'ny hôpitaly Anjanamasina araka nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ity hôpitaly ity. Manatombo kokoa araka izany isan'ny lehilahy hiara-ny fikorontanan saina raha mitaha amin'ny vehivavy satria vehivavy iray mifanandrify amin'ny lehilahy telo no raisiny eo anivon'ity hôpitaly ity. Ny famozapo sy ny fitatainana be loatra vokatra ny fiainana atokantrano amin'ny ankapobeny moa no isan'ny antony mitarika ny fikorontanana ara-tsaina ho an'ny vehivavy. Miankina amin'ny karazana aretina miatra amin'ireo marary kosa ny faharetan'ny fitsaboana. Ny ao anatin'indray volana nefany raha schizophrenie jerentsika dia mahatratra ny 4 alina eo zany laniny marary anankiray amin'ny fihinanana fanafody dia eritrereto amin'izany tsy maintsy mandritra ny herintaona izy zany hatramin'ny 5 taona ny mihinana ny fanafody io. Izay le zavatra mavesatra zany ho an'ny fianakaviana. Manodidina ny 10 eo ireo marary ao anivon'ity hôpitaly ity amin'izao fotoana izao ka ny 70 amin'ireo no iantohan'ny fianakaviana ny saran'ny efitrano ny sakafo ary ny fanafody. Ny 13 ambiny kosa dia ireo tena sahirana ka ny hôpitaly amin'ny alalan'ny sampandrara-misahana ny sehatra sosialy ao aminy no miantoka azy ireo zato isan-jato. Eo am-pelantanana ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ankehitriny ilay volavolan-dalàna mifehy ny fandrindrana ny fandraisana tanana ny marary saina izay tokony efa nolaniana tamin'ny taona 2010 saingy ny antony moa izany noho ny krizin'ny seo teto an-toerana. Lalàna nipetraka ny Frantsay tamin'izy nijanaka-antsika tamin'izany tamin'ny andro dia loi des aliénés ka tamin'ny 1838 io lalàna io. Io lalàna io nefany dia tsy mety tsony amin'ny zava-misy ankehitriny. Izay zany no nanaovanay zany niaraka tamin'ireo juriste maromaro sy ireo manampahaizana manokana mombanay reritsaina hoe andao andeha anao avant-projet anankiray tsika vaovao momba ny fandrindrana ny fitsaboana ny marary-saina eto Madagasikara. Io avant-projet io efa saika ho atolotra ny parlement zany tamin'ny 2010 fa nisy an'iny crise iny zany dia tsy tanteraka izy kanefany amin'izao fotoana izao moa izy io dia efa eo am-pelantanan'ny ministeran'ny fahasalamana ka antenainay amin'ny 3 ity zany dia andeha amin'izay eo amin'ny niveaun'ny parlement zany io projet io ka ho lany somatsara dia voarindra somatsara zany ny fitsaboanan'ny reritsaina eto Madagasikara. Ny fandrindrana ny fandraisana tanana marary no isan'ny zava-baovao anatin'ity volavolan-dalàna ity satria maro lafy ireo tompon'andraikitra voakasika ny fandraisana tanana marary saina. Eo ihany koa ny sosokevitra mahakasika ny fanomezana fanafody ho an'ireo marary satria maro amin'ireo fianakavian'ny marary no tsy manana fahefa-mividy entina mividy ny fanafody ka mahatonga verimberenan'ny aretina ary mitarika mihitsy azy indraindray loza ho an'ny fiarahamonina.